raha io misaotranao ny amin'ny teny fa mahafinaritra aminay mihitsy ianao tianay ny teninao dia manatony izany amin'ny tahotra izay dia mindrandra ny teny hitondra fanasitranana eo amin'ny tenanay izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 7 taona lasa izay nandratako boky hoe hatsaranao solon'ny lavenona tamin'ny taona 4 no nandratako izany boky izany. Fijoroana vavolombeloko kely izany dia avy eo miresaka ny amin'ny dingana raisina mba handresena ny ratram-pona izay mety ho fanararotana teo amin'ny fiainanao. Io boky io zao dia tena feno fahalalana tsara sy karazan-javatra kely izay hanampy anareo hanomboka ankafimarina ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy omena anareo. Tena izany mihitsy no andeha ho ampianariko amin'ity herinandro ity. Ao amin'ny Isaia 40:1-7 dia misy soratra masina izay mitondra betsaka tamin'ireo taona voalohany izay azoko lazaina hoe fikorotanany diako niaraka tamin'Andriamanitra. Satria matetika mihitsy sika no mihevitra hoe tena hitanareo. Efa manana ny Kristy aho zao dia mankany am-piangonana dia tokony handeha tsara daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Fa tsy voatery hitrango ohatr'izany foana izany. Za dia tany amin'ny dénomination lehibe dia nandray tololalana tao am-piangonana dia niaraka tamin'ny fiangonana ary tena nahaliana kokoa. Tsy tena niainako tamin'ny fiainako izany. Somary nanana fahalalana ihany aho tato anatiko izany hoe Kristy no mpamonjy ahy dia nandre hafatra fototra tsara ny amin'ny fahasoavana koa natakatra ny amin'ny fahasoavana. Natakatra ireo fotom-pampianarana fototra izay ilaina notakarina, nandre fampianarana tsara ny amin'ny ray zanaka ary fanamasina ndrany Kristy ny fahafatesana ny fitsakana ny Kristy fa izay ho ataoko amin'ny fiainako isanandro dia tsy nisy fantatro mihitsy. Ary tamin'ny 7 mikasika ny fiainako Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga dia nanome hanoanana feny amin'ny teny izy dia nanomboka nianatra ny teny aho. Nanomboka nahita koa fa nanana olana maro dia maro tamin'ny fanahiko izay navelan'ny fanolanana tany amin'ny fahazazako. Hitanareo matetika mihitsy raha ao anatin'ny trangam-piainana izay mandratra antsika isika. Na tamin'ny mbola kely ianao dia nitombo tanaty toerana izay nahavoaratra anao, mety tsy mba nojerena sy mba nitolorana fitiavana mihitsy ianao, mety tratra ny fanararaotanam-bava maro ianao na koa latezidava izay nilaza fa tsisy dikany ianao na ahitany adosoana foana eny aminao dia nanao izay tsikerananao foana, tsy zavatra vitanao mihitsy, manina ary ianao tsy ohatran'ny rahalanao, manina ianao tsy mitovy amin'ny ravavinao sy izay mety ho lazain'ilay olona eo, na mety hoe efa voaolana koa ianao tahaka taloha avy amin'indrainao, na ndreninao na olo-kafa tao amin'ny fianakaviana, mpiara-monina, mety indray izany na indroa mety ho taona maro koa tahaka izay efa nilalovako. Mety nararaotana rabatana koa ianao. Za mahalala olona izay nidina tany amin'ny trano fivoahana, tsy omena hanina, kapohana tsisy indra fo satria sendra indray mandreny tezitra na marary ara-tsaina ihany koa. Tena magaga ange ny zava-doza ataon'ny olona amin'ny olo-kafa. Fa ny zavatra ray izay tena manampy ahy dia ny hoe ny olona voaratra mandratra olona koa. Ny olona voaratra mandratra olona. Za aloha tsy mino hoe betsaka ny olona izay mifoy isa-maraina dia manao hoe tena andeha hijery hoe firy indray ny isan'ny olona ho afaka ampijaliako androany. Fa ny zavatra hitako amin'ny olona matetika mihitsy saika mihetsika arakaraky ny hirifiriny. Ary ny tadavin'ny Satana mazava ho azy dia olona handratra antsika dia nitezerantsika dia angidy dia anao lolo-po, lanjalanja loha miavinavina, andany ny fiainantsika amin'ny fitserana ny tenantsika. Dia ho tafiditra amin'ireo karazan-toetra ratsy rehetra dia andany androm-piainana amin'ny fankalana olo-kafa dia andratra olo-kafa dia mba hahafahan'ireny totika dia anao tahaka izany koa. Dia eo amin'izay izy ilay mifindra amin'ny taranaka manka amin'ny taranaka fa eto ilaza vaovao mafaly aminareo androany fa rehefa voaratra tany amin'ny lasa ianao tsy voatery andeha hiotranao any amin'ny olo-kafa izany. Efa manana fahafahana manona ny anaran'i Jesosy ianao dia mino ny herin'Andriamanitra izay tsy nanasitrana anao fotsiny ihany fa ny anao toy ireny tsy misy nininantranga taminao ireny koa ary ny tsy mba mely izany ho any amin'ny olo-kafa amin'ny taranakao. Ary mahafinaritra izany, vaovao mafaly. Amen. Mihavoninahitra lehibe Andriamanitra. Tamin'ireo taona lasa ireo tena nila ny finoana tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra satria nanao izay nianarana izany dia nandeha tamin'izany tamin'ny fiainako.
Za zany tsy milaza hoe raha tena voaratra mafy tokoa ianao ka manana korotana be mifanahinao de mikorotana be ny sainao mikorotana be ny fihetseponao de tsy hainao ny fomba napahana hevitra tsara. Mety teo amin'ny fifehezana ny zavadrehetra ianao na koa mety lasa tsy mahetsika ntsony ianao ka efa tsy te hanao safidy tsony mihitsy entin'ny fiainana eny fotsiny ianao de miandry mijery zay zavatra mitranga isan'andro. Fa tena mila fotoana zany de fahatsorana de fianarana mila vavaka mba handeha amin'izany fanasitranana izany fa izany ianao avy tamin'ny Kristy. Fa zay azontsika ara-dalàna ho fanomezana avy amin'Andriamanitra de mila mianatra ny fampiarana izany amin'ny isan'andro mpiainantsika isika. De matetika ny olona mikorotana satria izy hoe efa lazainareo fa ahafahan'i Jesosy nefa maninona ary any mbola tsy afaka. Lazainareo fa nisotran'ny dikaboko Jesosy ka maninona any mbola mikorotana ihany. Milaza nareo fa anome hatsarana ho solona venona fa maninona ny mbola very foana ny fiainako satria ireo zavatra rehetra ireo de tena natao antsika tsirairay avy. Le olona rehetra mijery tele nareo ve fa voaratra taloha nisy olona nanararaotra nareo na mpiasa ratsy na tena namela nareo irery de tena nifitahana nareo. Nanana mpampiasa ve nareo zay tena nanao kilalao nareo mety efa nailika ve ninina ka hoe manana ratra-po nareo amin'izao. Nareo zany lay antsika hoe olona maratra ampo. Ny vaovao mafaly de Jesosy efa nanafaka anareo sahady. Efa nafahany sahady nareo. Nisan'ny asako amin'ny mampampianatra ny tenan'ny Kristy ny ampianatra anareo ny fomba fandehanana mitsoka izany varavarany fonjy zany. Reny fonjy reny ange efa misy varavarana misokatra. Ampianatra anareo ahita izay anareo de ny ino zany tanteraka de hiezaka hanomboka hampiasa zany amin'ny fiainanareo. Tena voyage mafinaritra zany zay. Mahagaga tanteraka voyage mafinaritra firy aminareo no mahatakatra izany lazaiko zany zao. Farafaratsy ny hoe misy kely eny ary. Tena manampy hatakarana azy zany satria tsy anontany tena ntsony ianao hoe raha voavonjy raha de inona tsy mety amiko. Hitanareo afaka ny voavonjy ianao fa mety mbola tsy nanavao ny sainao aloha. Za zao efa voavonjy fa ny saiko taloha tena dabapako mihitsy. Tsy banay ny saina tsara fa pitsara sy pitsikera de tsy matoky sy tezitra de ny akamaroan'ny eritretra de maizina sy irery de tsy nahalala fa isaky ny namaky tiaka de efa nianatra ny fomba fisainana hafa koa. Raha tena haitsika tokoa ny lanjany ity de andany fotoana koa isika amin'izany mihoatra ilay segondra vitsy isan'andro zay afaka no andro tsara. Amen. Ny fihetsepoako tena ny korotana tena tsy niara-niaina tamin'olona za zany tena mampiorory ny ara-niaina tamiko de ny korotana koa ny fandriako. Avy any amin'ny tendrony indray maka ny amin'ilany koa tsy maintsy za foana ny lohany na raha sendra olona tena mahery no zao zay vao afaka mifehy azy zany ka tena ady sy famaliana foana zany ny famezanana ny fifezako zany de fezy na raha tsy zany mifehy eo fa tsy zany fomba zay tian'Andriamanitra iainantsika. De tia hanome karazana sary ianareo any amin'ireo karazana olana izay nananako satria tiako fantatrareo fa na de efa voavonjy za ka nandeha ho any an-danitra tena nahonena satria nila fanasitranana tao amin'ny fanahiko. Ny hevitra fa rehefa hitsoka ny dadako teo amin'ny 7 taonako de hoe efa afaka tamin'ny olana de hoe tsy mba hanana olana tsony zany andeha hitsoka ty olany ty de ho tapitra amin'izay ny fisiny zany eo amin'ny fiainako. Fa tsy takatro mihitsy hoe na de efa nitsoka izany olana zany za aika netiko tao anatin'ny fanahiko tao zany. Mbola nanana ny vokatra zany tao anatiko foana. Ary betsaka ny olona tsy mahatakatra fa mila fanasitranana ao amin'ny fanahiny izy. Tsy hoe rehefa mitsoka ny zavatra izay nandratranao ianao de izay no midika fa tsy naharatranao kory zany. Jesosy nilaza fa tonga hanasitrana ny maratra fo izy. Anafaka ny olona babo. Ina moa zany olona maratra-po zany? Za mino fa olona zay simba tamin'ny maizy azy zany. Maratra ny amin'ny maizy azy. Ny olona rehetra de miseho eto tany miaraka amin'ny natiora ny men'Andriamanitra izay ny foronon'Andriamanitra. Ny mahaenao de mivelatra kokoa vokatran'ny natiora zany. Fa eo koa ireo zavatra izay nitranga tamin'ny fiainanao, indrindra tamin'ny taona lasa tany aloha tany. Eny ary, za zany teraka tena mafy. Maherisetra, olona mora tezitra, mora maka fanapahan-kevitra, de sasa nateraka hitarika olona, afaka mampirisika olona, fa za koa efa voaratra. Ndraiko de nanolana foana tany ho any amin'ny
12 sy 15 taona tany saika izay ny tena tadidiko amin'izany. Tsy tandreniko izay atao tamin'izany, nafatany aza dia tsy nisy nininana taony. Ka dia naolany aho dia navelandreniko koa, ka nandany taona maro ary tena irery. Ka izay nitranga tamiko izany tamin'io mazao ahy io dia izao, le olona mafilo izay lasa toetra te hifehy foana. Afaka tonga dia manamotsana anao anaty fotoana fohy amin'ny vavako. Amen. Zao, jereo Andriamanitra nanao fanomezana tamin'ny vavako. Za zany le vava ao amin'ny tenan'i Kristy. Za zany raha ohatra tsy voamarika reo, za zany le miteny dia tsy manao zavatra fa za tsy mihira, za tsy mahay miteny zava-maneno. Miteny ny osotro dia ao amin'ny vavako. Dia miteny manerana izao tontolo izao amin'ny tele. Ka tsy dia nisy niezahany fahavalo loatra ny fotoana mbola nahakely aho hoe niezahany nandratrana kokoa dia aratra anaty ka nahazoko ireo fanamafisana tamin'ny fanahiko ka isaky ny manokatra ny vavako aho dia zavatra mafy no nivoaka avy tao. Zavatra mandratra. Andriamanitra nanao anampy olona fa Satana nandratra ka nantenainy fa ho ataoko dia niandratra olona foana koa. Fa isaoran'Andriamanitra, isaorana izy fa manasitrana fo maratra izy, manokatra ny varavaran'ny fonjy izy sy manafaka izay mifatotra. Amen. Dia te hitenanareo androany fa Jesosy afaka manasitrana izay misy ratra rehetra eo aminao. Tsy maty fotsiny izy mba andehanantsika any an-danitra indray androany dia hanana fitoerana any dia izay vao mba hifaly. Ny fiainana mandrakizay dia efa manomboka eo amin'ny fotoana izay andraisantsika ny Kristy. Ary tafiditra ao anatin'izany ny fahatsara-piainana dia ny eto. Ary afaka milaza nareo afa tsy mipetraka any an-danitra izy dia mahatsiaro malahelo ny amin'ny tenany. Tsy misy fangidiana sy lolompo zany ao aminy. Izy tsy miasa saina izany ary tsy mbola kivy izy, tsy very fanantenana izy, na koa hoe efa diso hevitra dia manana izany karazam-piainana izay mitoetra ato anatintsika isika raha afaka avoakantsika izany avy ao amin'ny fanahintsika izay ahafahany izany fanasitranana ilayntsika izany manomboka niseho amin'ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra ivoaka eto ianao androany efa vonona fa tsy hisy alina hafa lanianao ho an'ny sahona tsony. Ahoana? Inona no idiran'ny sahona amin'izany? Zao, ndao jerena ny Exodosy 15. Exodosy 15. Ny Israelita tanaty fanandevozana Ejipta nitaraina tamin'Andriamanitra mba hanirahany mpanafaka azy. Mosesy izay karazany Kristy ny iray nanafaka azy ireo. Farao izay maneho ny devoly ary tsy nety namela azy ireo dia nandefa loza Andriamanitra fandimbindimby dia nanao hoe ahita loza ianao mandra-pamelanao ny oloko andeha. Iray amin'ireny loza ireny ny sahona. Zao. Toko 7:1-20 dia hoy Jehova tamin'i Mosesy mankaneso amin'ny Farao ka lazao aminy hoe zao no lazainy Jehova, alefaso ny oloko hanompo ahy. Dia eto ahy ilaza androany fa manambara amin'ny devoly sika hoe avelao ny olon'Andriamanitra andeha mba hanompo azy. Amen. Fa ava isolo an'Andriamanitra androany ilaza hoe zao no lazainy Jehova, alefaso ny oloko hanompo ahy. Amen. Fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao, indro zao amely ny taninao rehetra amin'ny sahona. Dia izy sahona betsaka nely ary hiakatra ireny ka akao amin'ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny ambony farafaranao sy any amin'ny tranony mpanomponao sy amin'ny vahoakanao ary eny amin'ny fanendasamofonao sy eny amin'ny vilia fanaova-mofo dia toy ny manao sara Andriamanitra sahona eny rehetra eny. Hitanareo raha manana alahelo amin'ny fiainanao ianao dia eny amin'izay alehanao rehetra izany. Sahona. Fitserantenan'ny sahona. Lolompo sahona. Fahatezerana sahona. Fankalana sahona.
mariny miaraka amiko foana venareo rovina ary ianao no namela ny olona zay nandratranao rovina ianao no hijanona tsy teny hoe tena sarotra loatra be loatra zany sady tsy rariny mihitsy fa zao mihitsy zao no andro nataon'ny tompo de hifaly sy iravo aho Isaia 1:20 voalohany ka hatramin'ny 7 io teny io zao de tena mahafinaritra io zao Isaia maminany ny amin'ny Jesosy ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitoroteny soa mahafaly amin'ny mpandefitra efa naniraka asitrana ny torotoro fo izy nareo re olona malala fa Jesosy tsy namonse minery zany na za koa aza fa milaza ireo zavatra ilazain'i Jesosy ihany afaka manao izany satria izy nanositra hitory ny filazantsara amin'ny mpandefitra sy naniraka asitrana ny torotoro fo za tsy milaza hoe tsy nianatra izy zany fa tena nianatra tsy nijanona izy ary azoko antoka fa nianatra tamin'ny olona nianatra izy fa tianao fanamariana fotsiny fa raha nisy fianarana tsy afaka novitainao zany tsy midika fa tsy afaka ampiasain'Andriamanitra ianao afaka hosorana ianao zavatra tsy mampino ianao ny ositra omeny no heriny fa nomezany fanamasina tonga aminao zany ka mampanao anao zay rehetra sain'Andriamanitra ataonao ilaza zavatra aminareo fahagagana miandry fotoana ianareo satria Jehovah efa nanositra hitoroteny somafaly amin'ny mpandefitra sy ny torotoro fo naniraka hitondra fanafahana izy sy fanasitranana ny fo maratra ary hitory fanafahana amin'ny babo ara-patana sy ara-panahy sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava ho an'ireo zay mifatotra ka zao ary zany mivony varavarany fonja de manantena ny anokatra ny masonareo androany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ahita zany satria rehefa hitanareo zany rehefa mahita nareo de ilaza hoe tsy voatery iaino ohatr'izao tsony tsy voatery voafatotry ny lasako tsony tsy voatery atsiaro tsisy dikan'izany satria nolazaindreniko zany tamin'izaho mbola 10 taona tsy voatery atsiaro fahadisoko zany rehefa volan'ny mpiray tanàna taminay tsy voatery iaina ny fiainako feno fankalana sy fangidiny zany andro vaovao zao vaovao isa-maraina ny famindrapon'Andriamanitra ary fanombohana vaovao azy de fanombohana vaovao ho an'ny rehetra de fanombohana vaovao ho anareo rehetra izay mijery fahitalavitra tena tianay daholo nareo rehetra izay mijery tele mahafinaritra nareo misaotra betsaka mijery fandaharako de mivavaka sy manantena fa hanasitrana nareo zany mba hositran'ny ten'Andriamanitra nareo misehatra rehetra amin'ny fiainanareo amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava hitorotona ankasitrahany Jehovah taona fitsinjovany sy andro famalian'Andriamanitsika tiako ny fitsinjovana zany midika fa Andriamanitra mampitranga zavatra ho anao zay tsy mendrika anao akory ianao zany tena ao ary tiako resaka mikasika ny famalian'Andriamanitsika io satria midika zany fa afaka miditra fitsarana ianao de izy niady amin'ny fahavalonao hoy izy hoe vohositra ampionany malahelo rehetra anolotra ho an'ny malahelo aoziona eny anome azy amama atsarana hosolony lavenona misy lela maro eo de mety mevitra nareo atsarana hosolony lavenona zany ve tsy ambehivavy fa ilaza aminareo rahamse afaka mba manao tsara tarehy koa nareo indraindray amen firy zao nefa ampiazy zay de andeha hiaraka amin'izany ianao eny ary ka atao anatin'ny tsenany atsara tareo an'ny fananareo nareo atsarana solon-davenona ilolo-pifaliana solon'ny fisaonana fitafiana fiderana solon'ny fanareraka sy mavesatra mba ahafana miantso azy hoe azon'ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseho mboninahitra 15 sy 16
zay miazo nandeha ela kely ny enatrareo taloha soloana avo roeny zany midika fa isy valisoa zany ary ny tondromaso soloana oby ary noho izany dia azo indroeny amin'ny taniny izy de sainy zao ao amin'ny taniny amin'izao fa tsy rehefa maty mankany an-danitra izy fa eo amin'ny taniny izy de efa mahazo avo roeny de ny amin'izay veriny de fifaliana mandrakizay ihany koa no ho azony. De mba saino ange zay ho azonao zany avo roeny tamin'izay very fa tsy olana mitombo roa fa fitahina avo roeny tamin'izay tany aloha very. Hoenao misy zavatra ilaina ataoko ary ve zany? Ny fanamasina no anomenao taridalana. Hitarika azy sy hanoro anao izy. Ny fanamasina ny mpanolotsaina antsika de hainy tsara zay ho atao rehefa ao anaty fanamboarana mafy sika ary tsy mahasimba tsika zany ao anatin'izany. Atsarana solondavenina. Fitahiana avo roeny. Nahoana? Satria izaho Jehova tia famarinana. Izy de Andriamanitra ny famarinana. Hainareo ny dikany hoe izy de Andriamanitra ny famarinana. Dika fotsiny zany hoe mandamina ny zavatra diso izy. Ilamina. Mafinaritra, tsy mafinaritra ve zany? Zao. Raha malemy sy manitra ary mijaly ianao. Na voaratra. Matsiaro very ianao raha efa nakorotana foana. Raha voakorotana ny fiainanao. Tsy voatery irendrika amin'ny henatra zany ianao dia atahotra satria teneninao mihitsy ny olona natongavany Jesosy. Tonga ho andreo marary izy fa tsy ho an'izay efa salama. Misy karazany maro ny fanararaotana fa tia maran'izao aingana misy ao fanolanana kobakambava sy ny fametsifetsena. Misy koa aza ny fanararaotana ara-panahy, misy olona mety mitarika ara-panahy nefa manararoatra. Misy karazana fanararaotana maro. Fanararaotana fihetsem-po, misy koa ny fanararaotana mbava, teny izay lazaintsika nefa manimba zavatra. Ny Baiboly milaza hoe ny fahafatesana sy ny fiainana dia ao amin'ny lela. Firy aminareo zao nefa tratran'izany hoe fanararaotana mbava zany teo amin'ny fiainanareo. Hitanareo fa saiky ny olona rehetra zany tena misy ny devoly ary miaina aty ambonin'ny tany izy efa mba nisy namarika zany ve? Fa ilaza olo-kafa aminareo koa zay manan-javatra ho lazaina aminareo. De ny rainareo izay any an-danitra zany. De zao no zavatra mila ianaranareo amin'ny finoana. Zay lazain'ndrenareo kory ny tena manan-danja fa zay lazain'Andriamanitra ray aminareo ny tena zava-dehibe. Tsy zay lazain'ny dadanao anao ny tena manan-danja fa izay lazain'Andriamanitra ray aminao ny tena izy. Tsy zay lazain'ny mpampianatra anao zany na mpiara-mianatra na ndralanao na ndravavinao. Na de tsy tena tiany ray aman-dreninao loatra azy ianao. Aleo ampahery anareo androany fa aza raisina diso zany azafady fa tsy manina daholo zany satria Andriamanitra tianao. Andriamanitra tianao sady tena tia mandrakizay izy de feno sy tanteraka ary tsy misy fepetra zany. Ary mahitsy tsara afaka milaza fa tsy de tia loatra ny ray aman-dreniko. Zany hoe ny reniko tia ihany fa tsy tena tia ny zanakao ianao raha ohatra ka mamela azy amin'ny toerana tahaka izany. Zao nanana fahalemena izy nanatahotra na takatra daholo zany tsy manana zavatra noerana azy efa ho feno 7 taona izy zao de ato de hitanareo mikarakara azy ary tsy misy fangidina amin'izany fa tsy mbola nahazo zany karazam-pitiavana izay tokony ho azo ny zanaka izany mihitsy. Mila mianatra ny fitiavan'Andriamanitra ray isika avy amin'ny ray aman-drenitsika fa tsy manao sika. Tsy mbola tara ho anao zany manomboka izany zao. Tsy mampaninana mipetraka eto ianao androany efa 5 taona afaka manomboka foana ianao zao mandray ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny fitiavan'Andriamanitra no manasitrana ny fanahy maratra antsika. Dia ny soratra masina anareo amin'ny Efesiana 4:20 zay tiako mba hanomboanareo ivavaka ho an'ny fiainanareo isan'andro. 20 saika mivavaka izao isa-maraina. Rehefa manomboka miteny tenin'Andriamanitra eo mivavanao ianao de manomboka mino izany de miteny izany mivoaka amin'ny vavanao. De manomboka mivavaka ho an'izany amin'Andriamanitra ianao. Ny vonainy ihany
Mahatateraka ny teny fikasany re finonao zany. Amen. Ka hoe na hoe raha eo za mino zany de mandray izany androany. Mba omeny anareo araky ny areny voninahiny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, izy mihitsy ny toetra any anatinareo lalany ama ianareo anareo. Aleloia! Fanahy masina vi midira mazao ah. Tongava androany tompo de itoery mombamomba ah, satria za tsy anao adala fa tena ho tsara, za tsy alahelo zany fa ho tena falifaly ah, za tsy ho tezitra zany fa tena ho faly ah, za ndray de tsy ho feno fitserateny zany androany andeha hivoaka amin'ity trano ty ah, de andeha hanampy olona zay tena mila fanampiana. Avy fanahy masina de itoery ny mombamomba ah. Firy aminareo nanomboka hivavaka zany isan'andro.